faly miaraka antsika mianakavy moa ny tokantrano indrindra fa ny ato amin'ny système radio ny technicien nampy an-trano ny atao hoe arivariva tahaka izao tsy izy moa na eto fa zay misorotena koa ny fifanampiany teraka Betsileo na ny fitebe Tomasina tena k'izay miteny moa zany no parfait efa fantatsika avy amin'ny any amba moa zany vice président filohalefitrany fikambanana zay misolotena ihany koa ny président moa zay nampitondra ny teny tahaka izao eo moa zany ny tena ny luka koa eto akaiko eto ny atao hoe ao amin'ny responsable ny communication dia izay rahalamo zany ro tonga ny resadresaka amintsika mianakavy afatafantatra hoe inona ro antomisehoana eto misy vaovao eo manao akory araka izao dia omeko ny luka aloha ngamba ny fitarona sotra ny zoko parfait na nomeny fitarona mba manana ny fiarabana teo satria ny fiarabana tahaka ny fary lavavany zay tsalany amamiana avy eto koa ngay mirahalahy misy ny vaovao elaela tsy nifankahitatsika ny antondia dia tsahina fa iaraka ndraiky fety henahena amin'ny lundi de Pentecôte zay fotoana iaraha mahalala fa fiarahatsika mba mitsangatsanga koa avety ny tegnanay anentana asika satria andro raika matehody ny andro raika tahaka an'io ivoriforian'ny mpianakavy hangaiky anareo sika Betsileo na tsa Betsileo agnao fa makafy ny miaraka manao ambiance amin'ny Betsileo mevia satria samialinjafy ny fety fero ny kolonga fero ny beaty fero ny rianada sy ny rahavavy aby ny hatagna amindreny ny hatagna amindray hinakena sika alohan'izay misy ny fangehany amin'ny lahady zao misy ny fivoriam-be zay hanomanasika ny pisipisiny ny abiaby zay tokony ho atao amin'io fety io dia magnenga anareo amonjy an'izay fivoriana zay mitoerana saefa ao amin'ny sujet de la référence amin'ny telora tolakandro amin'ny lahady faharoa amby folo volana zao amin'ny lahady zao dia magnenga mangaiky manao atagnandro hoe mevia anareo resa ho avy moa fivoriana tsa misy ny tokony ifagnomezatsiny fa ny amin'ny fotoana dehibe amin'ny le 20 mai ny toerana dia ary amin'ny tokotany malalaka ny Don Bosco dia zay meko ny namana parfait ny nagnampy an'izay satria vita koa reriny mifangehina anareo tsy misy anampena koa ny luka zay fa namafisana fotsiny moa zany dia mitoerana moa zany dia ao amin'ny paroisse Don Bosco Mangarany 2 zany hoe any amin'ny Mangarany 2 zany retsika roa ikoragna tsy fety araka izao dia manenga antsika aby alohan'izay moa zany dia voahisy ny fivoriana araka ny tarony luka teo ny amin'ny lahady zao amin'ny sujet de la référence amin'ny telo koa miviavy atsika fa tokoa ro ahafantarana hoe ina sinaby ro atao amin'ny lundi de Pentecôte io satria fitsangatsanganana io ro fiarabana trasy ny taona amin'ny tena atsika mianakavy dia manenga atsika aby fa zany misy zay ro tarona fohifohy fa vo andeha amin'ny radio any koa moa zany ny SMS ny kaika ny fampandrisena tena atsika mianakavy ko dia makasitraka makately dia na iaby zay aloha dia magnenga asika mianakavy satria araka ny taroniko iny ny andro raika matehody ny andro tahaka an'io hisy surprise ao ny ahafantaranao ny Betsileo hatramin'izay sahitarina afa-tsy ny sokela tena atao mivaha toerana hisy ny sokela hisy ny kiregnina ho an'ny kolonga famonoanombo moa efa sataronina iny fa nofokena amin'ny tampihavanana igny samy ala amintsika Betsileo igny fihinanakena sy ny fisotroana
sa hoe hadigny fa fagnampiny ny toerana efa nitaronina teo amin'ny Dombosy koa akaiky ny Tranomora aza atao mampierikeriky raha hitondra tomobile agnao na hitondra moto agnao na hitondra bicyclette fer fa ny tokotany malalaka ny parking sécurisé assuré tafiditsy agnatin'ny lakoro aby zay raha fernao na ko de hitondra tatanao sa magnina na ko camion be igny fernao tafiditsy tao de mampagnategna anareo manomboka amin'ny 10 ora maraigna efa manomboka amin'ny totorepiky asika fa ny famonoanombo ndraiky maraigna aligny asika efa mamonombo ho an'ny zatovo zay hanolagna aloha fa noho ny 10 de efa mitotorepiky asika mandrapahatongany amin'ny masoandro maty ro mampalahelo la se magnatonga ny mariny mitainao soa fa zay ny fety zay ny oela de sao se zay e meviaby e